Eny dia efa miarabanao mpanaraka ny pejy ny tosika mpanakanto atao anatin'ny fandaharana invité star. Miaraka aminay maromaro mikirakira ity pejy ity dia staranao zany no miaraka amintsika mandritra ny minitra vitsivitsy ampafantatra izy ny kanto nataony ampafantatra ny tenany ihany koa. Mazava ho azy efa indrasintsika maro hoe iza tokoa moa zany vatra, ohatry ny ahoana izy rehefa fialambony tiany sakafo tiany sy ny rehetrarehetra atao anatin'ny fandaharana invité star no ahitanao zany. Fa miarabanao vatra tonga soa atao anatin'ny pejy. Voalohany dia faly miarabanao namana soafara nisan'ny mademoiselle miatsika be miarabantsika rehetra izay manaraka an'ity pejy vaovao be izay nisan'ny fahitantsika rahantsika mahafinaritra atao amin'ity Facebook ity. Anomboka ny resaresakisika ao anatin'ny minitra vitsivitsy aza miala aminay ianareo anatin'ny minitra vitsivitsy monja dia ahafantarinao zavatra be dia be momba ny vatra. Raha mampatsiahivina kely mombamomba ny vatra dia tao anatin'ny fandaharana anankiray fifaninanankira izy io no nahitana anazy. Ngamba ianao no teny tao ve nisy hafanao voalohany tao anatin'ny mozika sa efa nisy sehatra hafa ihany koa nataonao fa mety tsy fantatry ny mpangafiana tsy fantatra ihany koa. Raha ny tena tokony izy aloha zany ohatrany tsy tokony tao zany raha tokony misy mitsangatsangana fotsiny naleoko hoe dika tafiditra ho azy tao izy dia zay zany hoe nanomboka tamin'ny 2006 isan'le fandaharana rahavavy ao amin'ny télévision izay mahafantatsika moa zany pazapazy mahafantarany olona azy tany amin'ny 2006 tany zany dia manana anjara tao ny tenanay dia iny no anisan'ny natongay tsy nijanona mozika zay lehibe dia be ny mpakafia sy le manontany foana iza mivoka raha dia nitohizana foana le mozika zany hoe tao zany no ny atomboko niditra tao anatin'ny sehatra ny kanto. Eny re hina indray no naresy lahatra anao hiditra ao anatin'izay hoe resaka mozika izay satria raha ny kanto be dia be ny kanto mety misy ny hoe mitendry fotsiny ihany koa mety manana talenta miafina ihany koa ianao ankoatran'izay hoe mozika izay. Hiditra anatin'ny sehatra ny kanto moa zany kanto araka ny teny amin'izay kanto dia fotoana manazava izy samy hafa ny artiste dia hafa mpanakanto tsy dia mitovy loatra izy io ny ray mety hoe mpanambola manana moyen fotsiny possibilité dia mateseho izy tia lazy izy nefa le kanto tsy dia hita ao anatiny ohatra hoe misy fananarana sa misy inona tokony fehezana avy eo misy zavatra tokony hitantaratra ao anatin'ny kanto dia nidirako lalina izy ity satria batezara tiako ny mizara zavatra moa zay toetra koa moa zany zay dia zay anisan'ny talenta miafina anana ny vatra zany izay hoe tia mizara izay mety hoe tsy miafina ihany koa fa hitany be sy ny maro sy ny mpankafy ao anatin'izay resaka mozika sy ny hirahira izay vatra dia fantaniana matetika mipetraka izy sy hoe firy izao ny hiranao firy ny vokatra sy ny sisa dia raha mahitsika ao ambadimbadika ao misy ny horonan-tsary horonan-tsary lavalava fohifohy nahafantarana ny vatra. Raha ny hira nataonay ao aloha zany maromaro satria sisika zao zao anatin'ity studio le ato zany fanaovana an'le hira anareo zay tsy mahafantatra ohatrany hoe le studio ity zany fanaovana an'le rakim-peo zay ngamba ny ilazako an'le izy rehefa manao audio zany mety afantarantsika akaikaiky kokoa an'le izy dia manao an'izany tsika ato maromaro ny hira ato fa izy ty moa zany tsy hoe andefan'le izy fa fotsiny efa maro ny ato zany satria tompony ato anatiny any dia izay koa ve ny tsy anana hira fa dia nen'olona foana koa natao ato satria ny ato mandray olona mantsy natao ato dia be dia be ny ato mba tsy lazako hoe maromaro tsy voatanisa. Tao anatin'izay hoe resaka mozika sy ny fihirana izay ihany koa dia misy foana ilay hoe rinona finaritra anahy tamin'izaho vonanao mozika na amin'izao fotoana izao na ny gato zany na mpihira manokana na eo ihany koa ny asa soratriana na liana anahy kokoa tsy voatery akory zany hoe anao copie-coller be kory ianao fa mety nanana an'izay ve ho an'ny vatra manokana. Fankafizana io? Fankafizana io. Mazava tena ny mpihira kafiziko dia ny mpihira milalao feo ny zareo amerikanina moa zany za taloha tsy dia mpihira hira gasy loatra fa ny aina tao anatin'ity mozika ty dia mahagasyny tena dia lasa mozika gasy moa zany no natao
fa reny Soul R&B reny zany tena mozika tiako a indrindra re Stevie Wonder reny tena kafiziko be mihitsy Postman Bigface zavatra ohatran'ireny no tiako satria reny no nampianatra sy namolavola amin'ny tafafoteo fa ny olana moa zany ohatrany tsy de mipasy loatra eto Madagasikara izy raha tao ahodikodina be eo le feo a zay mo magasy ny gasy zay de kolotsaina zareo avy any izy a de tsy de tena hoe iainantsika loatra eto Madagasikara ny filalaovana feo be fa sarotra loatra le zany a aleo ataovy tsotsotra de zay ary anisany angatan'ny public raha public manokana aloha zany de mangataka an'izay hoe ohatrany solo ny tena hita 9 minutes aminao lira milamindamina fa tsy lira de zay moa tonga anavo matetika solo foana izy isatona mamafafana ao anatin'izay resaka mpankafy sy ny fifandraisan'ny vahatra ho an'ny mpankafy manokana ianao manana ny pejinao manokana voaka kely sika amin'izay hoe resaka pejy zay rehefa eny an-dala ny vahatra rehefa misy miantso iny vahatra ohatry ny ahoana reny réaction amin'ny vahatra re ianao andeha tsena iny a tsy niomana kory ahita ny ray anina sy ray anina sy ray anina ohatry ny ahoan'izay miomana foana nga miomana foana rehefa mandeha mivoaka hoe be problème be ty an-trano de ifanena amin'olo leny de fa io efa ny olana rehefa mandeha mivoaka tsy fantalatsony hoe ty olo ty moa zany le mpakafy sa fianakaviana sa iny mifangaro hoe taiza moa nahitako matelo ty de lasa mitovy daholo le azany mitovy zany hoe raha amiko manokana zany tsy de misy problème moa zany tsisy olana hoe inona ny tokony hoe hiavina vonana be fa ny fomba fijeren'olona n'le tareky fotsiny a no karazan'olona tsika miavina sa tsy fantatry maninona fa rehefa miresaka amiko le olo de aivena ohatry zao hoe ohatr'izay zany de izy fa tsy maninona zany milay be foana ny public mahafinaritra tokoa no miresaka mivahatra mahafinaritra be ihany koa mety mahita anao eny an-dalana eny le anao somary valirindrina iny de tsisy problème tsisy problème ao anatin'ilay hira anankiray izay tena nahafantarana anao andao resahantsika kely indray ny hira iny a na ny fanatosotosana anazy a eo ihany koa ny fanoratana sy ny sisa ny inspiration nanoratany vahatra an'izy iny satria na be resaka ny marina teto amin'ny tambazotra na teny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra teny ny tononkiriny raha mijery commentaire nareo misy be be ny vehivavy makafy an'le izy de misy ihany koa ny milaza ny hevitra fa ny kevitra moa zany izy karatsy pa zao aziziko zavy de anina izy iny a noforonina teny amin'ny tontolo manodidina zay hoe cas possible ny fiainana zany hoe aivy ny vehivavy afaka manao an'izao zavatra zao na tonga ny famoronana an'le hira de somary hoe malailonareo vehivavy zany ny tenako na tonga nananao an'iny hira iny satria ianareo de tsy afaka mitory fitiavana fa mamenatra nareo mitory fitiavana mahazo lazaina hoe normal la izy de natao le hira satria izahay lehilahy de mahafantatra hoe ity vehivavy ty manam-pitiavana nareo vehivavy koa mahafantatra zany koa de ny zanana atao hira izy iny fa le fomba fandraisan'olona aminazy no lazaina hoe misy mikoty lehilahy mihitsy izy hoe tsy maninona raha mikoty lehilahy fa tsy le mikoty lehilahy le tena tianao tenenina fa hoe ianao zao malalamana de misy lehilahy mandalo de ohatra mahafatifaty anaky ny lehilahy iny ohatran'ny tiako mipozina ohatran'ny any amin'ny namanao anao miteny an'le izy fa ianao a tsy samy teny directa any amin'le lehilahy de iny no navadika ho hira hoe tsy maninona nge raha ianao koa tsy tokony problème zany zay tsy tokony sakana ho anao manokana afaka miteny koa ianao amin'ny fotoana zay mba hitenenanao satria ao anatin'le tononkira misy sao de mba iny no anjaranao ohatra zay fa tiako tenena hoe tsy voatery hoy koa nefa le demandinao koa ohatran'ny ohatrzay le satria mety hoe mety tsy hogony le lehilahy le naovanao n'le izy koa ianao azafady a vasivasy zany tsy maninona zany fa cas possible amin'ny fiainana zany de mba resahana kely zara iny misy tonga de mety zarany zalahy koa raha iny tonga hoe aive zany satria mety tsy apoiziny koa izy hoe tianyrevy an'lahy le vehivavy ry ohatra mety tsy apoizinao koa izy de zara raha nisy an'izay hoe tadotoka sy ny vato
eny rehefa fotoanany tokoa izay hoe fitoriana fitiavan'izay satria efa akaiky madiva akaiky ny Saint Valentin ny fetin'ny mpifankatia andramo izay mianadahy dia saloha resy lahatra tokony andramana le izy tsy hoe hanandrana amin'ilay olona mijery akory fa andramanareo izay tojo an'izay hoe ka zay raha manao manokana ary andao avadika aminao indray anao ohatrany hoe karazana famoahana secret kely raha ianao no tratra'izay ka zay hoe misy olona tianao ka miteny anao mivantana ohatrany ahoana ny réaction anao le izy zany tsy teny man zany dia hoe izy teny hoe matikambra ty zavatra efa ataoko hoe fahita matetika zany le izy dia za tsy dia miblesse olona zay fa misy fomba nekeko an'iny ekeko le izy zany satria tiako izy mba anana satria mba te ananan'izay hoe fanirina moa zany raha fanirina lehilahy maniry vehivavy le izy dia ohatra izay koa ny le anazy zany dia matetika za tsy blessé anazy ohatr'izay zany le izy dia ekekeko fotsiny ohatr'izay andramiany zareo fa sao dia manaiky izy so dia misy tena aiky zany ekekenao fotsiny zay eny re aleo aloha aprisiana ihany mpanaraka ny peze andramo aloha fa sao dia mety sao dia Valentine anao amin'izay fotoana izay amin'ny 14 ina le 14 février hoe ny olona zao mety vao mahita an'ity vidéo ty dia anandrana iresaka aminao andramo aloha be dia be mihitsy ny zanak'olombelona ankehitriny miteny hoe tena tsy mampanina any nytoitavana fa efa mitovy ny zon'le lasy vehivavy fa dia mety tsy manino zany fa andramo toko eny satria zao ny olana mety miaraka nareo dia misy bandy 10 lahy dia le olona tianao ianao miandro contre-attaque fotsiny nefa le olona tsy tahitra akory tsy mahafantatra ny tany hoe le crush ty crush tana dia tsy fantatry le olona akory hoe tianao nge le olona tsy tsapany any akory zany zay fitiavanao zay dia miampahafantarina anazy fotsiny nge le izy zany hoe partage le izy fa tsy voatery anoke koa le zavatra anankiray fa mety hoe mba afaka zany mba misy dégagement atao anatinao tsy voatery huile izy fa zay nataonao blocage ka dia raha tsy manaiky izy dia ahoana tsy voatery anaiky izy fa ampahafantarina anazy fotsiny le izy hitanao ny réaction fa tsy mahamenatra zany fa ary tsy voararan-dalàna no tsy mampigatra misaotra anao nanome an'izay fanazavana hoe tsisy blème zay tsisy blème ihany koa raha hitatary ianao ny vokatra vaovao sy ny zavatra omanina kely mampifankatia amin'izao akatoko ny fety izao misy an'izany ny hira moa zany misy an'izay titre hoe mipotiana zay efa omena anareo sady satria ampy le izy hira ho an'ny olona zay nilozan'olo tiana nefa azo récupérena ny olona ohatran'izay zany le titre le hira mahafinaritra hira milamindamina satria raha mpitiavana le izy ho an'ny 14 février mahafinaritra zany fety mifankatia amin'izao fety mifankatia izao satria efa somary mandeha dia mandeha ny minitra atsika atao anatin'izany rehetrarehetra izany fantaniana kely manalazy ihany satria atao anatin'ny page atao anatin'ny Facebook dia tsara ihany koa hoe mba manalazy kely mame tsikitsiky ho an'ny olona rehetrarehetra ho an'ny vahatra manokana inona ny plat na hoe sakafo tena tianao satria mety misy olona nasanao zao amin'ny 14 février amin'ny rezatika teo dia eo ianao hiteny zao mety amiko zao ondry madama mety aminy mihaino tsara daholo ry crush ny vahatra ny olona mahalalana mety gaga ohatra ny tsy misy ohatra ny hoaniko daholo zany le sakafo ohatra tsy dia misy hoe ty zao fa aza misahirana rehefa fakahita sy malasa aza misalasala zany fa tsika tonga dia mandeha daholo mety daholo izy fa tsy dia misy hoe ty dia tsy maintsy ty dia tsika tsy dia karazany olona mametraka hoe zao fa manome soa foana dia izay mampetipety ny fiarahana izay dia teno revitra kely amin'le olona le mametraka foany ty raha ohatra hoe mandeha mirevy dia any miaraka tsy mety raha ty anina
aloha zay mba maromaro tsiraisany eo a mila mampitovy tandem rehefa miaraka zany ohatray tiako zaraina zay zavatra satria hitany amin'ny tontolo manodidina zay nany dia lasa miavakavaka anaty anio fa ampitovitovy io le filina dia mahafinaritra marina zany nampitoviana ihany koa ny filina tao anatin'izay minitra vitsy izay a mety misy tianao ambara amin'ireo mpanaraka ny pejy a na ny mpankafy ny pejy a na ny mpankafy anao manokana mpankafy mozika mihetsiketsika zay atao mivaritra ye ina mono resako eto somary sahirana kely foana rehefa miteny ny tiavatra ty tsy dia hitako loatra hoe inona moa zany fa fankafizana mozika moa zany a dia eny foana mizaka manaonao mozika maivana eny zay a ny tenako moa zany a dia teniko fa tsy dia manao seho sehatra loatra zay ny tena marina tsy dia manao iny loatra fa tiako mozika dia tongava mitsidika ty 67 ty a atao amin'ity studio mahafinaritra ty fa vonona ny mandray atsika sy manoro izay mety hoe zavatra mahitikitika atsika hoe ahoana ny anay feo dia na fanaovana an'ity afaka manoro zay zavatra zay zany tena anisany hoe zavatra sarotra nandalovana tamin'ny mbola tsy tena fantatra loatra ny fanaovana mozika ay be dia be ny teknika na fomba fira na ny anaran'ireo zavatra ireo hoe inona ny anaran'ireo dia inona ny anaran'le faingokely inona zavatra tsara fantarina fa misy hoe ny olona mihirahira fotsiny zay sorana moa zany formation zay nandalovana sy ny expérience efa nandeha le fotoana satria fa ho vita amin'ny folo taona anky zao ny enina andao tanatin'izany mozika zany dia zay tiako zarena tongava ity 67 a fa mahafinaritra ty a dia afaka mifampisarytsika fa nakalivitra tsara mihitsy amin'ny fotoana rehetra zay mampitatsika misaotra ny vatra nanome an'izay afatra foy izay a ho anareo izay hoe te hira te hirona kokoa anatin'izay hoe sehatry ny mozika hira fa ny olona mana-talenta rehetra mana-talenta azonao le hoe azonao samy hafa izy misy olona mana-talenta izay ihany koa dia manosika olona mana-talenta ny resako eto fa tsy hoe olona manam-bola te hira tsy samy hafa zany le talenta satria misy olona tsy manana possibilité dia mba afaka mba manome kely an'izay fotsiny zany tsika hoe lasa mampalahelo fotsiny zany very satria any amin'le ara nefa tsy tantaratra le izy a dia zay lasa takon'le ry-zarafampanam-bola le to mampalahelo le izy ena zay misaotra anao ananana an'izay finiavana hoe tosika ho an'ny talenta izay ho an'ny pejy ihany koa moa zany tosika ho an'ny mpanakanto zany hoe manao kanto fa tsy ho an'ny mpanambola moa araky ny lazainao zay a afatra kely ho an'ny rehetrarehetra izy ny aty 67 ety no misy anay misaotra anao nampiatrano misaotra anao nyjara tsikitsika tato anatin'ny pejy a ary nampafantatra fohifohy a ny mombamombanao a sy ny mombamomba ny mozika zay nataonao ia dia solabetsaka anao ihany koa na manasoa afara zay nisan'ny mademoiselle mihetsiketsika mahafinaritra be zay nisan'ny manentana an'ity fandaharana ty a mahafinaritra fizatrany ny asa fa tena tsara raha tovavy ohatr'izao no mandray anay satria dia mazoty ihany koa zay ny miresaka eto a sorana ihany koa ny teknisian no ambadika ao bandy kely mahafinaritra olona be daholo a misy rolamo zany zareo miaraka amin'ny nambe dia baibay daholo tsika renta any atokantrano any mahafinaritra enare mahafinaritra ihany koa ny manaraka ny pejy ry zareo a raha mbola tsy abone ato anatin'ny pejy ianao dia kitio kely fotsiny ilay laklosy eo ambony eo a na azadina ihany koa no mijaima sy mipartage ny pejy tsika misaotra tompoko mbola betsaka ny stara ivahiny atao anatin'ity fandaharana kely tsika eto amin'ny Facebook ity mandrabio no